Sambo lehibe napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena ampitomboana ny vokatra indrindra ny vary. Lanonana rososona no notanterahana teto amin'ny fokotany Sakaviro, commune Iaritsena sy ny fokotany Firaisantso Vidy samy ao anatin'ny district Anambalavao, faritra Matsatra Ambony ny 4 oktobra 2022. Natolotry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Ramatoa Raronomena Fanja sy ireo mpiara-miasa aminy notron'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany Antoerana ho an'ny fikambanana mpampiasa rano amin'ireo lemaka roa ireo ny tambajotra fitarian-drano nasiana fanarenana raha samy efa tsy nandeha araka ny tokony ho izy intsony noho ny fahanterany. Ny fandarana sa defi izay vatsian'ny fidavola no nanatanteraka ny asa teny ifotony. Nanatanteraka ny fanomezana amin'ny fomba ofisialy an'ireo commune sy ny fikambanan'ny mpampiasa rano ireo parazy izay namboary ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay natolotra natao teo amin'ny fokotany Firaisantsofitia sy misy an'ity parazy Manomba Rivo ary ny ray dia tao amin'ny commune Iaritsena tao amin'ny fokotany Sakaviro no nanolorana an'ireo foto-drafitrasa anankiroa lehibe ireo izay efa ela no simba ary namboarina ka tamin'izao fotoana izao no ahafahana manondraka velaran-tany vaovao indray izay maromaro ireo fianakaviana isitraka ary antenaina fahorinan'izao fahavitany ny foto-drafitrasa izao dia afaka mamokatra indroa ireo tatsaha izay mpisitraka an'izany ahafahana mampiakatra ny vokatra ary indrindrindrindra ihany koa mahatratra ny laivina ny fahavitantena ara-tsakafo. Ho an'ny lemaka Manombo Arivo dia fianakaviana 430 no mahazo tombotsoa mivantana. Ny tombo hatrany amin'ny 700 hektara ny velaran-tany voavoly vary efa topo ambolena roa izao raha 700 hektara teo aloha. Velaran-tany 30 hektara monja no afaka nambolena vary ho an'ny lemaka Karandoa dia tafakatra 520 hektara izany ankehitriny. Tokantrano mpamboly misy 100 no misitraka ny foto-drafitrasa eto Karandoa. Tombony ho an'ireo lemaka roa ireo dia ny afaka mamboly vary indroa isa-taona. Ireo toerinareo zany dia voavoly indroa, voavoly vary indroa. Ary hita hoe tena azo mikarana tokoa. Zahay tato zany raha tena mana dia tena kazano tena matetika sakafonay fa ny vary ampinampiny ihany. Fa rehefa nahazo an-tegna iny nanomboka tamin'ny herintaona zao namboly indroa dia hita hoe ny hegna izay fihinanana mankahazo zay zany dia manatombona. Zava-dehibe ary tombony ho an'ny district Anambalavao izao ezaka izao. Tamin'ny ankapobeny aloha natao hoe ny amin'ireny commune ireny dia voavaly tokoa ny etaetany ny vahoaka satria hita hoe vola be no nahavitana ireny barazy ireny ary ministera misy no nidina sy zareo teknisiana rehetra manamarina fa vita tsara ny asa fa ny fahitana an'le zavatra fa vita zany dia mahavelom-bolo ary manantena zahay fa mbola hitohy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny asa eo anivon'ny tantsana ny fambolena na ny fiompiana fa zao no natao hoe tena fampandrosoana rehefa ampiara-sakafo ny vahoakantsika. Ankoatra ireo dia maro ny zava-bitan'ny fandarana sa defi sy ny mbola ho tanterahana ao anatin'ny faritra Matsatra Ambony indrindra ny fanaovana fambolekazo ho fiarovana ny tontolo iainana manodidina ny sandrika.